Makasika ny fonina kosa anao izatsika ny fampahalalam-baovao andraisantsika vahinin'ny koa amin'ity takariva ity. Sisa koa zany fandriamatoa Andriananjavao Erinaivo filompanampy ny birao am-piangonana eo anivon'ny hevitrika Ambohitantely miarabanao tompoko tonga soa amin'ity takariva ity. Miarabanao njaka ary miaraba ihany koa ny mpanaraka ny vaovao eto amin'ny MATV. Matoa ianao tonga amin'ity takariva ity Andriamatoa Erinaivo dia misy ny vaovao tsara ho fantatra eo anivon'ny fiangonana hevitrika Ambohitantely. Aloha mihitsy ianao no milaza azy ampijery antsika. Eny misaotra anao tompoko. Ny vaovao zany dia tafiditra eo amin'ny ivon'ny fankalazana ny jobily fa 500 taona ny orenan'ny FJK Ambohitantely izay ankalazaina ny 20 Jolay ho avy zao sy ny 2 Jolay ho avy zao, izay atao fisaorana an'Andriamanitra sy ho fiderana an'Andriamanitra no izany 500 taona izany. Ka ny 20 Jolay dia fitaom-pivavahana manomboka amin'ny 7 ora sasany iarahana amin'ny foibe FJKM synodam-paritany Atsinanana ary ireo zanaky ny fiangonana Ambohitantely izay naoriny niaraka tamin'ny misionera LMS tamin'ny fotoan'androny. Dia amin'izany asabotsy izany ihany koa no anokanana ny takela-bato fahatserovana ny 500 taona ny fiangonana. Ary mandritra ny 20 Jolay sy ny 20 Jolay dia mazava ho azy misy ny fampiratiana ny tantaran'ny fiangonana mandritra izay 500 taona izay. Ny andron'ny alahady manahoana indray ny fandaharam-potoana? Ny 20 Jolay dia manomboka amin'ny 7 ora sasany ny fotoam-pivavahana ary io indray dia iarahana amin'ny fiangonana manontolo ny zanaka Ambohitantely sy ny zanaka am-pielezana rehetra na eto an-toerana any ampitan-dranomasina. Somary mampiavaka ity taon-jobily ity njaka dia amin'ny manaraka ny toetrandro zany ilay fotoam-pivavahana satria amin'io fotoana io dia iarahana amin'ny zanaka am-pielezana rehetra any ampitan-dranomasina ny fotoam-pivavahana izay atao eto Ambohitantely. Hitantsika amin'izany fa tsy amin'ny sehatra hafa iny fa nanevon'ny finoana dia efa manaraka izay sehatra ny teknôlôjia izay avokoa. Inoana fa manana ny tsangam-bato goavana ny eo anivon'ny hevitrika Ambohitantely amin'ity fankalazana ny 500 taona ity, mety hoe ino izay tsangam-bato izay? Ny tsangam-bato natao zany efa maromaro ihany. Ny tsy laza fa tsy vitsivitsy eto misy zany ny tsangam-bato ara-panahy voalohany indrindra dia ny fananganana ny zanaparitra na ny vondrom-bavaka ho an'ny mpivavaka ao Ambohitantely zany izay mahatratra ny amin'ny 420 hatrany ampitan-dranomasina. Ary dia misy ihany koa ny tsangam-bato Hitamaso izay anorenana ny akany fahatelo ao amin'ny tokotanin'ny FJK Ambohitantely ihany. Dia misy ihany koa moa zany ny tsangam-bato izay trano fisainana natao an'ny olona sy ny diakona dia ny fiaraha-manompo tao anatin'ny 10 taona niarahana tamin'ny pasteur amin'izao fotoana izao zany dia ny mpitandrina Rakotona Valona Maholy. Ary ny tsangam-bato tafiditra tao anatin'ny tsangam-bato ihany koa ny asa fanadiovana ny fiangonana rehetra atiny sy ivelany, fanavaozana ny tilikambo, fanavaozana ny valitafo ary indrindra ihany koa fanavaozana sy ny fandiovana ny tokotanin'ny fiangonana iray manontolo. Dia inoana fa manana teny fanentanana ihany koa ianao Andriamatoa Erinaivo ho an'ny zanaky ny fiangonana, misy ihany koa ny zanaka am-pielezana ho avy mavitrika amin'ireo 2 andro misesy ireo entina ankalazana ity fety be eo an'io fiangonana ity. Eny tompoko. Dia manentana antsika fiangonana Ambohitantely ny asabotsy dia itsika ny mandray ny vahiny ka dia miantso antsika rehetra mba ho tonga satria raha ny hafa ary ho avy ny vahiny ho asaina ho tonga nefa itsika tompotrano indray ve ny tsy ho avy dia manantena ny fahatongavantsika rehetra. Ary dia manantena ny fahatongavantsika rehetra ihany koa ny alahady amin'ny 7 ora sasany maraina azadiny fa amin'ny 7 ora sasany tsika ny miditra fa tsy amin'ny 10 ora toy ny mahazatra akory fa dia amin'ny 7 ora sasany dia ahitansika ny zanaka am-pielezana rehetra ny ampitan-dranomasina mba hanaraka izany fotoam-pivavahana zany amin'izay efa fomba ny karakarahantsika azy. Dia eny amin'ny FJK Ambohitantely zany ny fotoana ao anatin'ireo 2 andro misesy ireo isaorana feny ihany koa ny filompanampy ny birao am-piangonana eo anivon'ny FJK Ambohitantely nitondra an'izay tsara ho fantatra izay tamin'ity takariva ity isaorana feny ianao nanaikina sain'ny fampahalalam-baovao. Dia misaotra ihany koa ny njaka misaotra ny MATV tompoko.